Nisy publication hitako tany amin'ny TikTok tany dia ny publieko androany samy efa nahita ngamba zay nahita fa araky ny publication dia deux fois, bientôt trois. Pendant que tu dors dans le noir, le gouvernement a signé un contrat avec les Émirats. Une centrale solaire, 25 ans d'engagement, estimé à 5 à 10 millions de dollars à payer chaque année, même si on ne consomme pas l'électricité, même s'il y a coupure. Ce contrat s'appelle un PPA, un abonnement géant sur 25 ans. Et devine qui va payer? Toi. Encore toi, et encore plus. Les travaux commencent à Muramanga, donc des centaines d'hectares encore à céder. Livraison prévue fin 2025, paiement dès 2026. Mais aucun chiffre officiel, aucun audit, aucune transparence. Et ce n'est pas fini. Mais chut, tout est flou. Volontairement, tu payes aujourd'hui. Misy be deaibe zany ty zavatra singana anankiray fotsiny ty hoe midiny andrano rajoelona amin'ny zareo arabo ny ino centrale resaka électricité azonareo inona le izy rehefa za ka manazava an'izy satria tsy zay ny sujetko androany fa ny sujetko androany de hoe maninona tsy fantatry ny gasy io, maninona tsy rarahany gasy io, na firy ny nosy amidiny andrajoelona, firy ny ino mo zany contrat signé any ny base tuleara tsy andrajoelona rery fa hatramy ravalomanana anao sonia ny inona mo zany Dynatec, ny QMM, ny Port Thomas na midimidin-drala daholo de le gasy maninona tsy taitra, tsy au courant. Zay le fantanina mipetraka hoe fa maninona zany no matory ary indrindra mebado ny gasy. De zay no resako androany hoe inona mahatonga ny gasy mebado tsy ino zany s'intéresser amin'ny fiainam-pirenena sy ny zavatra mandalo amin'ny fiainana. Inona ny antony? Noho ny fivavahana. Tsy mieritreritra ny eto tany izy na potehan'ny olona base tuleara, potehan'ny olona QMM, potehan'ny olona Dynatec, potehan'ny olona amidiny olona rehetra io tsy miasa loha am'izany le gasy fa andeha any an-danitra. Ka zay ny antony nampidirana le fivavahana kristiana teto Madagasikara. Zay nampidirana azy eto. De mebado nareo milaza fa ny kristianisme mihitsy no mampiditra fampianarana, mission katolika, zareo katolika daholo. Katolika daholo hitanareo ao, Saint François Xavier, Saint Michel, Bosco inona daholo rehetrareo. Fa reo nga gratuit nga reo gratuit reo. Ary izy ny afaka mandehany amin'ny SFX, izy ny afaka mianatra any amin'ny Sacré-Cœur, akizy izy ny afaka mianatra any amin'ny Notre-Dame. Sy manamanam-bola any afaka mianatra any. De raha ohatra moa zany ohatra ny hoe ozonareo tena na le sekoly tsisy afa-tsy ny sekoly missionnaire sisa no miasa Madagasikara fa potika ny sekoly publika de sy manamanam-bola de manatavy ny sekoly religieuse andemena ny saina. Ahoana moa ahafahany ny sekoly missionnaire ina moa zany ampianatra zavatra ho an'ny ankizy raha ohatra ka ny théorie ny kristianisme ny anaty baiboly dia créationnisme. Zany hoe i Andriamanitra nanao an'izao tontolo zao ohatr'izao le izy tonga de baguette magique de io namboatra lanitra sy ny tany, io namboatra ny Bible, io namboatra ny olona, namboatra de vita. Zany ao anaty baiboly, zany nampianaran'ny kristianina. De zany ve de ino moa zany ampivoatra ny sain'ny ankizy zany. Nefa scientifique manaprofo tsara ny fiforoanan'ny univers. Anomboka hatrany amin'ny théorie de Big Bang. Na de mbola tsy mazava raha inona le fraction de seconde, tsy haiko moins 10 puissance moins 12 seconde talohan'ny Big Bang fa ny olona de miezaka foana mikaroka hoana fandehanio any amin'ny 13 milliards d'années, 800 millions d'années.
no efa hita manam-pahaizana inona zatra nantalo inona natonga n'izao rehetraretra zao ahoana ny inona moa zany natonga ny olombelona avy amin'inona ny tombon'olombelona de nandeha ny évolutionnisme de théorème de iza moa d'évolution any Darwin zay ny scientifique zay mifanohitra tanteraka amin'ny zavatra ampianarana fiangonana ka ianao rehefa ohatra hoe mino baiboly ianao sy zariteny baiboly ikony rehetra anaty baiboly io de raha miresaka an'izany évolutionnisme zany de tsy azonareo zany inareo de Damasevo io Damasevo namboaran'Andriamanitra nalaina vovoka de namboarina Damasevo natao mitovitovy amin'Andriamanitra de aveo nampalahelo kely ty Adama ty ozy zany izy rery ohatsy tsara raha irery no lehilahy aloha namboarako lafa ndray de nalaina le taolateaizan'ny Adama nanamboarana ny Eva ndray de fitahan'ny Satana zany ny anatin'ny kokonareo zavatra bado sy débile be zany de rehefa ampianarana bado sy débile de inona moa zany inona ovinany gasy mamanana fotoana ietreretana satria zavatra ataon'ny gasy Jesosy ngamony teny aminareo hoe manaova voka dehibe manaova fionan'ny inona moa taranaka ny zanakam-pelezana manaova fivoriany Dorcas lehilahy mpiara-mivavaka fivoriany Tily ny choral ny galant évangélique ny rakim-pisaorana tsy niteny an'izany mihitsy Jesosy raha ohatra ka hoe Jesosy no alainareo ohatra tsy niteny an'izany mihitsy fa io zany de fivavahana sanandro amin'ny weekend moa zany de tontolo la journée avy ary itady kely lafy de mivavaka any Antsirabe satria misy inona moa zany fanaovana batisa ny zanaka ihany nato de tsisy afa-tsy zay ny ataon'ny gasy de paso azy ty reo pasteur sy mon père setrarehetra reo misy tany amin'ny diakona tany amin'ny frère ala amin'ny manerana Madagasikara reo inona moa no asan'ireo inona moa ny asan'ireo andoto ny lohanareo de ny zavatra mandalo amin'ny fiaram-piainana setrarehetra tsy azo migasona satria ny gasy pepo ny lohany aiza feko raha mitapenareo hoe zay zany mba te hino radio gasy aty andafy ety raha mitape amin'ny internet nareo hoe radio gasy taiza monisy teo tape hoe mitady radio gasy elona nareo inona zavatra elonareo ao musique christiane fiamy christiane gospel radio Don Bosco radio Fazavana radio ina moa zany fanantenana radio tsisy afa-tsy zany andevo tanteraka dodo tanteraka ny loha raha miheno koa ranareo na radio Madagasikara radio Madagasikara national ny zavatra henonareo amin'ny radio Madagasikara ao amin'ny vaovao samihafa tsisy afa-tsy atsona ny zanakam-pelezana ny ananana mba anatonga ny anatanindrazana amin'ny feonambe isa-taona amin'ny sososo tsisy afa-tsy filazana samihafa mikasika vaovao-piangonana ny filazana samihafa amin'ny radio national vaovao-piangonana daholo tsisy amansaninino de ina moa zany na efa misy ary ny journal firenena laïka de mbola tantarany iza moa vaovao-piangonana tary pasteur mivady tary tsisy afa-tsy zay de maninona moa Iany Rajoel rehefa ina moa zany tonga ny 26 juin fety-pirenena maninona izy raha moorganize radio crochet ataontsika hoe fananana fahalalana tantarana Madagasikara fananana fahaizana fananana baolina ina moa zany tsy haiko interquartier na tsy haiko iny maninona raha any tsy manao an'izany maninona ny fivavahana no ataony fidarana ny metaony any ary amin'ny anary ary amin'ny mamasina ary satria miarrange anazy zany raha vao mifavahana io nareo de bady nareo de amidiny tany amidiny rehetrarehetra soniavy dolo rehetrarehetra de mipahany France izy tsy adalany mihitsy fa le ino moa reo mpivavaka reo le mpitondra fivavahana reo manaraka ny Rajoel manao ny zavatra ataony amin'ny fivavahana mikasika ny firenena io efa hita zao ve Iany Rajoel ve raha ohatra hoe tena dinina amin'ny baiboly tsy satana incarnation satana sy Lucifer Iany Rajoel raha io zavatra ataony Iany Rajoel io anfamitahana anfanagadrana olo didy jadona lainga fangalarana fanorana zay ny zava-misy afaka andany zany ianao diza manao tokony zany olona mpivavaka hoe manao an'izany fa maninona reo mpitaky fivavahana reo no manaiky ina moa zany anao mitondra sono hitondra galant évangélique manafatra venevelany any de hivavaka satria bado satria anabadona atsika io
De raha fajerenareo hoe iza daholo ny firenena afaka tamin'ny gejany la France amin'izao fotoana zao. Nataontsika fotsiny tamin'ny 2024 fotsiny talohan'izay. Tsika gasy zany avy nandevoziny la France, nirofo la France ny gasy naterina namidina ao la Réunion niasa amin'ny ina moa zany concession-ny colon mamboly fary reo, andevo gasy reo, andevo gasy mameno la Réunion ao matoa misy ny maloy le mandeha sambo teny gasy zany. Any la Réunion misy zany hoe Silaos, cirque de Silaos, Tsilaozana ny viny zany. Ohatra zany koa cirque de Maïdo, le Maïdo may daholo teny gasy. De efa tsy azo fiainanareo intsony cirque de Mahafaty. Teny gasy daholo ny any satria nalainy la France ny gasy atao andevo atao la Réunion. Vita ny fanandevozana, inaondra la France ran'ireo tontolo zao ny gasy vita ny fanandevozana, miditra amin'ny colonisation, coloniser la France. Madagasikara nanomboka, Madagasikara napakevitra fa mpiditra ny favana kristianina tamin'ny ranavalona faharoa io, efa tantaraiky teo toa Prince Rakotomanga rehetrarehetra. De nangataka ravala faharoa hoe atao religion d'État ny kristianisme, de mangataka ny famerenana ny missionnaire rehetraretra satria raha voalohany efa tsy d'accord amin'io hoe nanenganiny amin'io favana kristianina reo. De iny moa zany nenganiny ny mpanjaka vavy ataon'ny iza moa vazaha sesitany de nao signature Madagasikara zanatany Madagasikara. De mbola zanatany foana izy hatramin'izao hatramin'ny farany mbola zanatany. De maninona firenena afrikana sasany efa tonga saina. Raha mijery nareo ny carte ny firenena afrikana zay niala amin'ny la France tamin'ny taona lasana, satria tsika mieritreritra hoe faleovan-tanina moa nanatsika eo. Tsika tsy vita ny zanatany tsika zao frantsay fa mbola andevony frantsay tanteraka satria président frantsay mitondra atsika ary président frantsay tsy miraharahantsika fa miasa amin'ny frantsay ny ataony eo. De manino reto hoe le état des lieux de présence militaire française en Afrique, manino reo no referen'ireo no afaka nandaka la France. Jireo Mali, Niger, Tchad, Centrafrique, Burkina Faso, Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabon. Misy point combat amreo. Ny point combat amreo de silamo daholo reo. Firenena silamo no afaka nandaka la France tamin'ny herintaona. Hoe leo tanteraka zay lazaina fa maleo tena nefa la France mbola eo. Inona ataony maramila frantsay amin'ny Sahel any, opération Barkhane, opération Sarvan, anenjika ny Boko Haram, terroriste tainy iny ataony la France any fa ity désert Sahel aty feno. Inona moa zany uranium ny ataony any, misy ny entreprise frantsay Arevany any, Vinci any amin'iny any iny. Mitrandraka ny ataony frantsay amin'iny. Zavatra ataony aty Madagasikara koa. Fa badiny aty, vanina amin'ny kristianisme. Fa reto silamo reto tsy niaina am'izany ina moa zany fanandevozana nataon'ny missionnaire kristianina. Hatramin'izao Madagasikara mbola ampianarana baiboly any, feno hatrany ambany vohitra be any tsisy faovana. Misy ina moa zany village hitako 500 habitants angamba any amin'ny tena désert ina desaka be Madagasikara any fa misy fiangonana 12 any amin'ny désert be any. I baiboly io naletiko ao Jesosy, hoavy Jesosy ndray andro any, hoavy Jesosy miandra Jesosy, na hoe tsy croix io rehetrarehetra io. Zay nge nampianaran'ny kristianisme hoe tsy sorany tsy lanany fanany eto tany eto. Fa any an-danitra any tena Jerusalema vaovao, any tena inona moa zany tena fiainana. Ka raha alain'olona ny volamenanao, alain'olona ny kobaltanao, alain'olona ny taninao, alain'olona rehetra, tsy miasa loha am'izany gasy. Satria aminy tsisy dikany io, ary teneniny anatin'ny baiboly hoe moramora koa nidiran'ny ina moa zany vodiny rameva ny vody fanjatra no diran'ny mpanankarena any an-danitra any. Zay nge misoratra baiboly. Dikan'izany tsy tokony anakarena mihitsy anao. Fa raha manakarena anao de tsy lasa regny anao de matahotra. De raha ohatra misy arena be deabe eo de alaivo daholo fa za tsy mila mihitsy tafiditra mihitsy raha ohatra ka ino moa zany manana andreo arenindreo.
fa reto silamo reto tsy zany ny azy ny foto-kevitra. Allah no nanome ny gaz sy ny pétrole Allah Mohamad. De rehefa nomen'Andriamanitra zavatra zao, Andriamanitra an'zareo de tsy azon'olona bodona, tsy azon'olona atao ninina any amin'ina moa sy ny faritra arabo iny. Mitovy ny fananan'ny Dubai pétrole ny fananan'ny gas. Gas ary mbola manana pétrole bebe kokoa eo amin'ny lepars eo mihoatra ny Dubai. Fa jereo Dubai, jereo ny atsarany, jereo ny rehetrarehetra zao. Lazainareo fa manompo sampy reo tsy tafiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Izareo le arabo reo ho hitatsika eo zany. Ifakahita am'izany tsika. Fa toka izy miaina tsara, inao no mandady sy minono vody any aminazy any. Na tsy tafiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy, inao manantena anao, sûr anao fa tafiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Sûr anao fa misy fanjakan'ny lanitra zany any. Sûr an'izany anao noho ny zavatra mety anatin'ny sainao. Fa raha i Qatar, i Koweït, gasy manao andevo any sy ny Émirats arabo reo mitovy fananan'ireo pétrole sy fananan'i Madagasikara. Madagasikara mbola manana en plus, mbola manana volamena, mbola manana cobalt, mbola manana terre rare rehetrarehetra anana Madagasikara mihoatra an'ireo. Nefa jereo fadiran'ovana ny gasy, ny 20% isan-jaton'ny gasy sy zavatra hoanina raha tsisy. La zavatra hoanina raha tsisy ny 20% isan-jaton'ny gasy. De tsy mireagira mihitsy satria inao moa zany ampianarina anatin'le kristianina hoe zao le lahatra, zao le fiainana. Tsisy dikany zao fiainana zao fa ary na mijaly ohatra n'inona ary anao eto ambony tany eto, na tsisy n'inona anao tsisy hoanina fa ianao manana toerana any amin'ny paradisa. Zay ny letika anatin'ny saina. Zay ny letika anatin'ny saina. De tsy reagira mihitsy izy na ahonda ny zalahy dôlodôlo reo trehetra reo. Zao ny fiaran'ny gasy anatin'ny maizina, amidiny any rajoelina any amin'ny zareo arabo, silamo. Silamo mpanompo samy sa mpanompo soleil ny ana rehetraretra. De any rajoelina mitarika fivavahana ary Mahamasina. De iny daholo ny bado rehetraretra mandeha any Mahamasina de vavaka ny any rajoelina nefa ny rajoelina mivarotra atsokosoko. Ny inona moa zany ny tsiramasina rehetrarehetra. Zay le fandehan'le izy, io fivavahana io. Fivavahana io mameno, tena mameno rehetrarehetra. Ka raha ohatra ka tsy tonga saina hoe fivavahana iny hoe fandehan-tsaina io io, fivavahana io fanandevozana io. Raha tsy tonga saina am'izany de eo foana. Ary ny asan'ireo inona moa zany tsy missionnaire vazaha fa missionnaire gasy reo de tazona anao am'izay zavatra zay. Eran'ny Madagasikara feno fiangonana, eran'ny Madagasikara misy administration religieuse. Tonga hatraty andafy aty zany. Itazomana ny toetsan'ny gasy ho bado. Tazomana ny toetsan'ny gasy ino fatany, tazomana ny toetsan'ny gasy tsy voatra mihitsy. Zay ny asan'ny kristianisme. Sura daholo.